Dia mbola faly miaravantsika fiangonana indray amin'izao alahady maraina zao. Amaranantsika ny fandiniana androahevitra hoe manazava ny mpino ny tompo. Andeha iomanantsika amin'ny fiderana ny FFPM fa 180 461 ny andiny voaloha fahatelo sy fahadimy. Dia homantsika koa ny FFPM fa 20 612 andiny voaloha faharoa fahatelo ary ny fahaefatra. Dia andeha ange mbola iarahantsika mamaky ny ao amin'ny epistilo an'ny Hébreu. Hébreu toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahafito sy ny andiny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe famaizana no antony hiaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizan-drainy? Fa raha tsy fahaizana tahaka ny hitondrany azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka. Amen. Mampatsiahy antsika ny soratra masina ry havana, ny fomba n'Andriamanitra amintsika zanany. Ny zanany, ny tena zanany dia fahaizany. Ary iny famaizana iny, iny kapoka iny dia marika ny mahazanaka antsika. Tsy vitany hoe marika fa tombon-dahy ny tena zanak'Andriamanitra. Fa raha tsy fahaizana isika dia zaza sary ny perikopandroany. Samy ato am-piangonana ihany fa ny sasany tena zanaky ny ray any an-danitra ary ny sasany kosa ny sasany izay tsy fahaizana zanaky ny devoly. Ndao sika mbola hivavaka anatina ny tompo ny amin'izany fahamarinana izany. Ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dreto izay mbola faly misaotra anao ny amin'izany teny ho anay zanakao izany. Misaotra mampahafantatra anay ny fomba fitondranao amin'ny maharay anao. Dia faly indrindra izay ampahafantarinao androany hoe tombon-dahiny ho anay zanaka ny fananaranao. Izany hoe kapohanao izany dia aza velo izay anadiny ny fananaranao Andriamanitra. Aza vela anao zavatra kely na zava-maivana ny famaizana ataonao aminay. Aza velanao ho reraka izay eo anatrehan'ny kapoka avy aminao mpamonjy malalo. Tsy ny tsara indrindra, tsy ny masina indrindra no natsanganao zanaka, fa zahay reto koa mbola ataonao ho adidy ny manabe, ny manitsy, ny mikapoka sy ny manafay anay. Dia araka ny teny teo aza fahizay ray malalo kapohy mba ho tena tahaka ny zanaka fa tsy te ho zaza sary zahay, tsy te ho zanaky ny devoly. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Yeah.
Hebreo 12 ihany ny 9 sy ny 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary koa isika dia nanana ny iray ny nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy. Tsy maika avy any anekentsika ny iray ny fanahy ka ho velona isika, fa ireny dia nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony, fa izy kosa dia ny ahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Amen. Famarinana voalohany teo dia hoe mariky ny mahazanaky ny ray any an-danitra ny famaizana. Ary eto kosa dia ray ny fanahy no iantsonan'Andriamanitra eo amin'ny 9. Ray ny fanahy satria izy no namorona antsika. Izy no nanana fofinaina mahavelona ka ny fanahiny mihitsy ny fofinainy no nataony tato amintsika olombelona. Fa tsy ampy anefa izany, tsy ampy fa mbola faiziny sika, mbola beaziny sika. Ny tanjona dia mba hitombotsika amin'ny fanekena azy, handraisantsika ny fahamasinany araka ny 10. Ndao sika mbola hiarivavaka. Ray malalo, mbola te hisaotra anao mandrakariva izahay, misaotra mampahafantatra ny fomba anao Tompo malalo. Nanana ny iray ny nofinay tokoa izahay, napetraka ho mpanafay anay, dia najainay izy ireny na dia tsy tanteraka aza, najainay izy na dia hoe tamin'izay fahatakarany sainy, tamin'izay sitrapony no nananarany anay. Koa maika fa ianao ilay ray ny fanahy, tokony ho ekenay, tokony ho ankatoavinay, dia omeo anay tokoa Tompo ny anaiky anao, satria ny ahasoa, ny tena ahasoa anay no kendrenao. Tamin'ny andro vitsy ny fahazazanay sy ny fahatanoranay dia nanafay anay ny iray ny nofinay, fa raha ara-panahy nefa izay dia toy ny zaza tsy ampy-taona mandrakizay ety an-tany. Fa amin'izao marain'izao manaiky izahay anarinao, manaiky ho faizinao mba hitombonay amin'ny fanahafana ny zanakao, manaiky izahay ny fahoriana sy ny kapoka Andriamanitra, tena toy ny hoe amolahanao ny sitraponay, hanaiky ny sitraponao, manaiky izahay mba handraisanay ny fahamasinanao, ary indrindra mba ho tena tahaka ny zanaka fa tsy tahaka ny zaza sary izay. Izany no atakay amin'izao marain'izao amin'ny anaranao Jesosy no anaovany mivavaka. Amen. See
rehetra ny voninahitra amintsika kosa ny fahasoavany amen. Anio alahady fa 7 ny volana aprily 2024 alahady natokany FJKM itondranam-bavaka ny toeram-pamonjena zaza na ny topaza ary mbola hibanjinantsika trano ny loha hevitra manao hoe manazava ny mpino ny tompo ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Okay, hitsangana ny fiangonana hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo isika. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova tomponay o endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny minonona norenanao hery noho ny mpandrafy anao mba hampainginanao ny fahavalo izay tahamaly ratsy raha jereko ny lanitrao izay asany ratsy an-tananao sy ny volana mankintana izay noforonao inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny biby dia koa mba mivory manidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehova tomponay o endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra amen. Okay, iombana amin'ny vavaka isika. Andriamanitra ray ny famindram-po indreto izahay zanakao miankohaka eo anatrehanao manoloana ny seza fiandriananao midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao fa indre mahagaga loatra ny asanao izay tanterahinao eo amin'ny fiainanay
asehonao aminay isan'andro isan'andro. Mideranao izay fa Andriamanitra mpahary sy mpamorona izao rehetra izao ianao, izay nahary tongotra aman-tanana anay ihany koa, ka mbola ahafahanay indray mijoro eto anatrihanao amin'izao ora sy fotoana izao. Mankalaza anao izahay noho ny asanao mahagaga izay tanterahanao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro tsy tapaka, eny fa na dia ny fofinay na iainanay aza. Misaotra anao izahay tamin'izay rehetra nanambinanao anay, nitahinao anay raha namakivaky ny herinandro iny izahay, ka nahatratra indray izao andro vaovao izao. Fotoana manokana indrindra izay ahatsiarovanay ny fitantananao anay sy ny fitiavanao Andriamanitra anay, anomezanay anao voninahitra eto amin'izao fitoerana masina izao. Misaotra anao izay Andriamanitra fa zanakao tokoa, ka anehoanao ny fitiavanao Andriamanitra izay tsy mety ritra. Mankasitraka anao ary izahay ankehitriny mbola afaka mitondram-bavaka ihany koa ny toeram-pamonjena zaza. Fa ianao Andriamanitra no miany fiainanay, miadidy sy mikarakara anay ary manao izay rehetra mahasoa ny fiainanay. Dia tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay eto anatrihanao, mba ho zanaka mpankatoa, mba ho zanaka miaino ny teniny iray. Matoko sy mino izahay fa ny fanainao masina no hanapaka ny anatin'ny fonay tsirairay avy, mba hahatonga anay ho tena iaona marina aminao Andriamanitray. Dia ny fanainao masina ihany koa no hampahery anay tsirairay avy, mba hoenika ny voninahitrao anie izao fotoana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tomponay no hivavahanay toy izany. Amen. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra, izay tia ny iainantsika sy velomantsika. Fa voasoratra hoe, lozan'izay miteny amin'ireny hoe inona no aterakao, na amin'ireny hoe inona no aloky ny kibonao. Izao no lazain'i Jehovah, ny iray masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no antany ho ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen.
ry havana tsy nahatanteraka izany sitrapon'andriamanitra izany isika koa andeha anantona ny tompo ifona sy bebaka eo anatrehany ary aiky ny fahotantsika ka anaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Tompo, isan'andro tokoa ianao dia tsy mitsahatra ny manambara ny sitraponao aminay. Amin'ny mahazanakao anay dia anarinao izahay, ampianarinao izahay ary tarianao lalana izahay. Indrisy anefa tompo fa tsy mba nandray anao tahaka ny rainay izahay, fa mandrakariva izahay no tsy mihaino ny teninao, tsy mandray ny fampianaranao ary indrindra tsy mandray ny fananaranao. Raha manafay anay ary ianao dia mihevitra fa tsy misy ianao ary tsy tianao akory izahay. Ifonanay aminao tompo ny fotoana rehetra izay nandavanay anao tsy horainay, nandavanay ireny fampianaranao, ireny fananaranao ireny. Fantatray fa tsy mendrika izahay, fa ianao Andriamanitra dia mikendra mandrakariva izay ahasoa ny fiainanay mba ho tonga masina tahaka anao izahay. Tompo ankehitriny ary izahay vahoakanao, izahay zanakao dia miaiky fa efa nanao izay ratsy teo anatrehanao, efa naditra taminao izahay. Indreto izahay mitondra ny fonay torotoro mba ho diovinao Jesosy Kristy amin'ilay ranao soa izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, mba ho afahanao izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina ka tsy aro indray ho voavela eloka noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay izay efa tonga hanavotra anay sy hanafaka anay amin'ny fahotanay. Fa amin'ny anaran'ny teo no hivavahanay toy izany. Amen. Ry havana ho antsika izay nibebaka marina tokoa, mitsangana indray ny teny soa mahafaly izay ambaran'ny tompo amintsika ho famelana ny helokitsika. Fa hoy ny tompo, hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany, ary ny mikitontona alamako tsara. Izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy amelako. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavela ny helokareo noho ny anarany masina. Alleluia, miderany tompo. Amen.
ny olona voavela heloka dia masamyjoro vavolombelona manambarany finoana eo anatrihan'andriamanitra koa andeha isika araka anaiky sy anambarany finoantsika izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra manao hoe manambara ny finoantsika an' jesosy kristy isika dia araka ny teny nataon'ny Jaona mpanambatiza hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Zaby eo ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'i Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen.
miarahaba ny ankizy tanora rehetra indray a natratra izao fotoana natokana ho antsika izao hivavaka isika. Jesosy indrezany fifalian'ny fonay ankizy tanora indray amin'izao raha sy fotoana izao a fa hianatra ny amin'ny teninao zahay dia fenoan'ny fanainao masina ry zahay atakaranay indray ny sitraponao Andriamanitra mba tena ho fiainana ho anay tokoa an'izay rehetra ambaranao aminay fa amin'ny anaranao Jesosy ilay tia zaza no hivavahanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny soratra masina izay angalana ny fampianarana ho antsika amin'izao fotoana izao a dia izay hitantsika ao amin'ny Hebreo. Hebreo 12:20 a ny 17 tapany 2. Hebreo 12:20 a ny 17 tapany 2. Rehefa samy niarana hita izany isika dia andevaka itsika mafy be amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizindrainy andeny averintsika indray mandeha zanaka tsy fahaizindrainy. Amen. Atsangano hoe ny tanana izay mbola tsy bedy mihitsy efa bedy daholo dia inona kay ilay antony nabedy anareo? Teneny mafy be hoe inona ilay antony nabedy anareo? Mahaditra. Eke reto ankizy tanora reto mahaditra daholo. Dia ahoana zany? Ahoana ilay soratra masina teo? Fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizindrainy? Dia rehefa naditra isika dia nataony ray aman-dreny ahoana? Kapohana. Ary izy raha mbola tsy voakapoka mihitsy. Efa voakapoka daholo dia narary ilay izy sa tsy narary? Narary. Fa inona ny antony kapohana antsika raika izy? Naditra. Fa maninona moa isika zany no maditra? Satria maditra. Satria isika tsy miaino ny fananaran'ny ray aman-dreny. Tsy mba miaino izay zavatra tenenin'ny ray aman-dreny isika. Misy ankizy any ampianarana any izy dia zavatra sy nataon'ny mpampianatra tsy manao izy fa zavatra hafa nataony ohatra hoe mitabataba izy na mampiresaka ny olona eo akaikiny fotsiny dia lasa tsy maharaka lesona izy dia lasa tsy maharaka izay ampianarina ihany koa dia bedy. Dia rehefa any an-trano ihany koa misy ankizy rehefa irahandray aman-dreny izy dia mikisina be na izy mamaly na izy tsy mety handeha mihitsy na izy tsy manao mihitsy. Fa any amin'ny fianarana sekolalady koa engane mba tsy isy fateneniko ihany misy ankizy asiana mivavaka fa tsy mety mivavaka izany mihitsy izy. Misy zany tsisy. Hitanareo fa tsisy fa mivavaka daholo ny ankizy tanora rehetra. Fa ny antony famaizana dia mba hahatonga soa antsika. Rehefa maditra isika dia fahaizina. Dia izao zany Jesosy Kristy zany tsy hitantsika maso, tsy hitantsika mivantana fa ny ray aman-dreny na ny zoky na izay heverintsika fa olona mitaiza antsika dia ireny no mananatra sy mampianatra antsika ary ireny ihany koa no manitsy antsika amin'ny zavatra rehetra tsy mety ataontsika. Dia tsika moa teo efa namaly hoe rehefa maditra isika dia kapohana. Dia tahaka izany ihany koa no ataon'ireny ray aman-dreny ireny. Kapohana isika rehefa maditra, ahitsy isika mba hahatonga antsika andeha amin'ny lalana mahitsy, mba hahatonga antsika andeha amin'ny lalana marina mandrakariva satria ireny ray aman-dreny izay mitaiza antsika ireny dia mikendry mandrakariva izay ahasoantsika. Dia rehefa ahitsy isika, rehefa atoro isika dia tsy be famaliana fa mihaino tsara dia mandray ireny fananarana sy fampianarana izay atao ho antsika rehetra ireny mba hahatonga antsika hoendry, mba hahatonga antsika tsy ho voakapoka foana, mba hahatonga antsika hanana toe-po, toe-panahy araka an'Andriamanitra satria ireny ray aman-dreny ireny dia mitaiza antsika mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika indrindra moa isika rehefa ilay mianatra sekolalahady ireny. Dia tao aminarany ankizy tanora rehetra
mba azoto amin'izany fianarana sekolalahady zany na dia mamy be aza ilay matory amin'ny maraina indrindra moa fa ho avy izao ny ririnina dia mangataka amin'i Jesosy isika mba hanana fahazotoana fa rehefa mandray ny fampianarana isika dia tonga endry isika dia rehefa endry isika dia tsy bedy intsony dia tsy voakapoka intsony ihany koa dia lasa faly ny ray aman-drenintsika mitaizantsika dia faly ihany koa Jesosy Kristy mahita ny fahendrentsika dia andeha raha isika ankizy tanora rehetra tena ho zanaka mpiaino ho zanaka mpankatoa mba hahatonga antsika ho endry dia andeha hitsangana isika ho averintsika ilay soratra masina teo. Aiza moa no ahitana ilay soratra masina teo? Dia ahoana ny voasoratra ao? Averintsika mafy be indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aiza moa izay zanaka tsy fahaisin-drainy. Amen. Hivavaka isika. Jesosy, ny fitiavanao anay tokoa dia manafay anay amin'izay zavatra tsy mety ataonay mba hahatonga olona marina izahay, mba ho tonga olona mendrika tokoa izahay. Dia tario lalana ary izahay Jesosy mba hiaino sy hankatoy ireo ray aman-dreny izay mitaiza sy manakolokolo ary manabe anay mba ho tena zanaka manoa tokoa izahay. Dia ny fanainao masina ny amenonao anay ahafahanay mahatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Mbola hiaraka hivavaka isika ry havana. Ry Jesosy masoandronay, misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana izao, mbola azahoanay miaino ny soratra masina sy mandray ny hafatra avy aminao. Mangataka ny fanahinao masina hiasa sy handrakotra anay tsirairay avy. Tario izay hamaky ny teny, momba ny mpanomponao izay hanambara ny hafatrao, ary omeo fifantohana izahay vahoakanao. Ny herin'ny teninao anie hanazava ny sainay sy hanitsy ny fonay. Koa meteza tompo hanavao anay indray, hiorina amin'ny finoana sy hitombo hatrany amin'ny fankatoavana anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, fahazavana sy famonjena anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Genesis toko 1:20, andiny ny 12 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masinao ny amin'ny zaza sy ny andevivavinao, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny
fa avy amin'Isaka no antsoiny izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andehivavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy sinoditra iray feno rano ary nomeny any Agara ka napetrany teo antsorony ary natolony azy koa ny zaza dia nampandehaniny izy mianaka. Ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany anefitry Berseba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny sinoditra dia nariny teo ampotitry ny hazo kely anankiray ny zaza. Dia lasa izy ka nipetraka tery lavidavitra tandrifiny tokony ho tratsipika fa hoy izy aza mba ho hitako anie izay hafatesany zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feno ny tomany. Ary ren'Andriamanitra ny feony zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe inona io zato manjo anao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feony zaza eo amin'ny toerany. Mitsangana ary reno ny zaza ka tantana fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Ary lasa izy dia nameno rano ny sinoditra ka nampisotro rano ny zaza. Ary nomba an'Andriamanitra ny zaza dia nitombo izy. Ary nonona tany anefitra izy ka noho ny efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika. Ary nonona tany anefitry Parana izy ka nakany reny ny vadiny avy tany amin'ny tany Egipta izy. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka amin'ny Matio toko 7:10, andiny ny 13:10 ka hatramin'ny 15:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 12:10, andiny ny 7 ka hatramin'ny 9:11. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany azy. Fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatona fa nyto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Fa maizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy fahaizandrainy? Fa raha tsy fahaizana tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy. Tsy mainka va ny anekentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika? Fa ireny dia nanao izay ahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony. Fa izy kosa dia niahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao mahafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Amen.
Mbola ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ary ny fanahy masina hitarika antsika hatrany amin'ity fotoana ny toriteny ity. Alahady hitondrana mambavaka ny asantsika Ejekema eo anivon'ny toeram-pamonjena zaza na ny toerana izay andraisana ireo zaza nanao fahadisoana teo amin'ny fiarahamonina beazina sy kendrena mba hivoaka anana ny maizy azy. Manana izany isika eny Ambohipotsy, manana koa isika iombonana amin'ny FFPM fanarenana ireo tanora izay nanao fahadisoana enjehana araka ny lalàna eny amin'ny akany Avoko Ambohidratrimo ary ho an'ny fanjakana dia lehibe ny eny Anosiala Ambohidratrimo. Ny Genesisy 1:20 araky ny efa novakina teo no angalatsika ny afatr'Andriamanitra. Andiny 7 hatramin'ny 220 indrindra. Izay ametrahana lohahevitra manao hoe manazava ny hoavin'ny zaza ny tompo. Manazava ny hoavin'ny zaza ny tompo. Ismaela no resahana ato anatin'ity perikopa ity ary raha tsy hivina vetivety ny momba ny Ismaela dia manomboka any amin'ny toko 9:10 no ahitantsika indrindra ny amin'izay. Ao amin'ny toko 9:10 andininy 9:10 no filazana fa teraka Ismaela izay zanaky Abrahama tamin'ny andevavy atao hoe Agar. 920 taona Abrahama no niteraka ny Ismaela araka ny toko 9:10 andininy 9:10. Eo amin'ny toko 7:10 andininy 1 dia teraka Isaka 7:70 taona Abrahama. 4 taona zany Ismaela amin'izany 13 taona izy. 13 taona Ismaela no teraka Isaka. Eto amin'ny toko 2:20 dia voalaza ny soratra masina fa rehefa teraka Isaka izay zanaka nampanantenaina any Abrahama sy Sara tena vadiny no Sara nono izy ary nanao fanasam-be i Abrahama ny amin'izany fampisarahana nono amin'ny Isaka amin'ny Sara reniny zany. Tena fety zany. Ny zaza jiosy Sara nono dia tsy mba hoe mandidina ny rotaona araka izay ianantsika ankehitriny fa mandidina ny 3 hatramin'ny 4 taona. Raha toka 13 taona Ismaela no teraka Isaka ary no Sara nono Isaka teo amin'ny 3 na 4 taona tokony 4 taona zany Ismaela eto. Tokony 4 9 na 17 taona. Izany dia lazaina amintsika atakarantsika ny hevitry ny andininy 7:70. Raha mamaky mantsika mamaky mamaika dia hoe zaza ny tomany io fa tanora efa adolatsento Ismaela eto amin'ny toko 2:20 andininy 7:70. Mandidina ny 9 hatramin'ny 17 taona eo izy satria zandry ny 13 taona Isaka ary rehefa ny Sara nono Isaka nanaovana fety be tokony ho efa taona teo ary eo no atambatra manome ny taona ny Ismaela eto amin'ity toko 2:20 andininy 7:70 ity. Io no resahana amintsika ilazana hoe manazava
ny hoaviny zaza ny tompo. Ismaela ny voateny eto fa ao Mateo 7:20 dia tena ny zaza no lazainany anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ny Hebreo izay novakiana tamintsika teo dia tena ny zaza tezaindray aman-dreny no lazainao, ka noritany eny amin'ny farany amin'ny perikopa fa mahasoa ny andro famaizana. Tena miresaka hoavy ny zaza avokoa ny perikopa amin'ity androany ity. Ismaela no resahana eto. Zao ny voasoratra eo amin'ny 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo, ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe, ino ny zato manjoanao ry Agara, aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Manazava ny hoavin'ny zaza ny Tompo voalohany mahita ny fahoriany eo amin'ny toerany, dia ambarany ty 7:17 ty fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny Ismaela, ny feon'ny zaza. Tantara riavana dia milaza hoe rehefa tezitra Sara, iry amin'ny 7 eo ambony eo, rehefa tezitra Sara tao anatin'ilay nanonana momba ny fampisarahanono any Isaka, ny nahatezitra azy dia satria taonome naneso any Isaka Ismaela. Dia hoy izy hoe tamin'ny Abrahama hoe roa ihany io andevavy io sy ny zanany, ny 10 roa ihany io. Ao amin'ny Galatiana 4:7 Paoly dia manazava fa tena fankahalana no nanosika ny Ismaela tao anatin'ny fifandraisany tamin'ny Isaka. Galatiana 4:7 dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy. Zany hoe ity voalaza ity zany ny fifandraisan'ny Ismaela tamin'ny Isaka dia tsy nety loatra, ary nahatezitra ny Sara ny nahita ny Ismaela taony menaneso any Isaka lay sarahanono. Rehefa noroahana ry Agara sy Ismaela dia manomboka eo amin'ny 9:20 ny fitantarana fa raha nanatitra azy tany any hevitry Berseba ny Abrahama araka ny teny nataon'ny Sara, na mafisin'Andriamanitra hoe ataovy arak'izay tenenin'ny Sara, dia namatsy azy mofo sy rano, fa lany vatsy Agara sy Ismaela. Nateriny lavidavitra ny elanerana hoe todiny tsipika, atao hoe ry ampidirana ery zany. Nitiliany Agara lavidavitra Ismaela, rehefa lany vatsy izy ireo dia napetrany rery Ismaela. Dia nanandratra ny feon'ny tomany izy, hoy ny voasoratra. Dia ahoana hoy ny soratra masina? Agara fa inona manjoanao? Efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza, mahita ny fahorian'ny zaza Andriamanitra. Lany vatsy, napetraka rery, ny tomany tena tsisy nizanizantsony, ary anampy an'izany any anefitra. Any anefitra zany tany tsy misy na inona na inona, fa nisy an'Andriamanitra nandreny feon'ny zaza. Zany ry havana ilazana fa mahita ny fahorian'ny zaza Andriamanitra. Ismaela taony andro fahafatesana sisa no tantaraina eto amin'ity perikopa ity, fa hitan'Andriamanitra ny fahoriany, ren'Andriamanitra ny feony. Ravana malala, betsaka ny fahorian'ny adolatsento ankehitriny, 9 taona, 7 taona, 5 hatrany amin'ny 20 taona mahery. Betsaka izany. Raha nytaniana hoe izy ny be olana indrindra, ny zaza sa ny ankizy sa ny tanora sa ny zatovo sa bebe,
sady dada sineny raha samy mitodika amin'ny tenany zao dia hoe zay mibe olana indrindrako zay tanora ny be olana indrindra fa hiteny koa ny reny be hoe ny anay ny tena tontsika ny jerenay daholo ny zanaka manjafy ny mpandinika raharaha mikasika ny tanora raha nanao fehinkevitra dia nahita tamin'ny taondasa volana aprily fa tao anatin'ny volana aprily tao na 2024 dia 520 ny tanora namony tena ireto no antony nilazan'ny olon-tiana izy manana olana ara-pianakaviana manana olana ara-piarahamonina tsy mahita asa hivelomana na koa tratry ny tsy fampim-bola hoy isika angamba hoe izy 520 ve pastera dia inona enina amin'izany vehivavy ary 5 lehilahy ho ilay tahirikevitra iza zany ny tena mpamony tena lehilahy zany tokoa vehivavy mahazaka olana fa tsy mahazaka entana fa ny lehilahy sarotra mahazaka olana zakaina vehivavy ny olana fa ny lehilahy somary marefo izy raha olana no apetraka eo anoloany fa rahavary ray gony hoentiny tsara mihitsy ambara amintsika zany fa ireo zanatsika tanora ireo dia toa nisy mahela koa ka miady rery amin'ny fiainana mety tsy fantatrao ray aman-dreny zany izy manomboka mitokatokamonina mihidihidy aman-trano io ao raha mavesatra ny olana zay mahazo azy misy efa miantso fahafatesana ampy zay ka alao amin'izay mavesatra ny olana dia izany ry havana fa enin'Andriamanitra ny feon'ny zaza enin'Andriamanitra ny feon'ny Ismaely enin'Andriamanitra ny feon'ny tanora mety manao tazan-davitra tokoa ny fiainan'ny zanatsika isika ray aman-dreny la ny aika ny fahasarotan'ny fiainana dia avelantsika riereny izy tsy alohantsika tsony ny saram-pianana tsy vita fa mba mijanona do mitady aza nefa tsy mahita avelantsika irery izy dia mikikika mitomany dia isika koa mba mananatra ny feontsika samy mitomany eo isika fa enin'Andriamanitra zany tahaka ny nandrenesany ny feon'ny Ismaela voalaza eto amin'ny 7:70 fa manontany atsika fiangonana koa hoe enitsika ve ny feon'ny tanora ankehitriny mba tena manakaiky ny tanora ve isika fiangonana raha lazaina ny hoe aladin'ny topazy toeram-panarenana zaza mba manakaiky ny tanora ve isika ampy ve ny nandrotsaka an'izay rakitra ao amin'ny rakitra faefatra ho an'ireo tanora tojo olana ka voatery ampidirina amin'ny toeram-pamonjena zaza enin'Andriamanitra ny feon'ny Ismaela zaza tsy ampitoana navela hiady rery tamin'ny fiainana hoy ny reniny eo amin'ny 5:40 hoe aza mba ho hitako ane izay hahafatesan'ny zaza miain'ny tanora ve isika fiangonana ny faharoa ry havana sy ny fahatelo dia ny fomba fiasan'Andriamanitra miatrika ny olan'ny zaza na ny olan'ny tanora voalohany anatin'izany fomba fiasan'Andriamanitra zany rehefa hitany ny fahorian'ny Ismaela rehefa hitan'Andriamanitra ny fahorian'ny zaza na ny tanora dia mampandray andraikitra ny ray aman-dreny izy ny 9:20 zay tena tokony ho tadidy itsika ray aman-dreny tsara ary mora tadidy tenin'Andriamanitra tamin'ny Agara dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mitsangana areniny zaza ka tantano fa ataoko firenena lehibe izy mitsangana ka areniny zaza tantano fa ataoko firenena lehibe izy
nariny Abraham izy mianaka, navelany agara rery Ismael. Inona zany le ray aman-dreny? Ray aman-dreny miakahaka eny fotsiny. Abraham dia fa inona taona fa iagara rehefa tojolana lany vatsy alao samy maka ho azy re Ismael. Avela koa anao dia zaho hoe ry alavidavitra. Fa Andriamanitra dia niteny tamin'ny agara hoe inona zato manjoanao? Mitsangana areniny zaza ka tantano fataoko firenena lehibe izy. Andriamanitra dia nampitsangana an'ilay reny. Izay eto zany raha mpifamatorantsika amin'ny bokin'ny Hebreo dia lasa zaza sary Ismael. Manangana an'ilay reny mpitovo ho an'izay teraka mpitovoana dia mieritreritra tsara n'io soratra masina io. Reny mpitovo norohana teo anatrehan'ny Abrahama sy Sara. Miteny hoe mitsangana dia midikako hoe mijoroa, angoniny rehetra azaketraka. Izay ny dikan'io voambolana hoe mitsangana io. Ianao reny mpianakaviana mamela rery ny zanakao saingy nariny Abrahama, tsia mijoroa, angoniny herinao rehetra azaketraka. Manome andraikitra ny ray aman-dreny niteraka Andriamanitra eo anoloan'ny fahoriana manjo ny zanaka. Tompona andraikitra voalohany amin'ny zanaka isika ray aman-dreny. Ray aman-dreny eny amin'ny fiarahamonina mety hoe miataka lavitra tahaka ny agara, miandry izay hafatesan'ny zanany sisa. Mety mamono ny zanany koa ka mampiasa azy amin'ny zavatra mbola tsy tokony ataony. Zaza tsy ampitoana atao sorona, mpanambadiana mba azahoana tombontsoa. Ankizy kely ampiasaina mafy eny amoron-dalana mba hivelomana. Angataka dia mijery lavilavitra ery ny ray aman-dreny vao misy manome, fatatsika zany amin'ny fiarahamonina dia avy ray aman-dreny aiza le teo. Raha tsy mahazo bedy ny zazakely. Inona ny tsy mahazo mihitsy? Tsy mahay mihetsika zany. Izany ilay ray aman-dreny izay antsony ny soratra masina eto hoe mitsangana areniny zaza ka tantano. Ry havana malala ry ro amin'ny tompo fa matehiderakoa ny mahita ray aman-dreny izay misikiponitra sy miezaka manao ny ainy tsy ho zavatra ary manafoana ny tenany mba hatafitany zanany. Izany no antsony soratra masina eto ry havana. Miantso atsika ray aman-dreny hijoro anangona ny herintsika rehetra ka tsy ho ketraka, tsy anao tazan-davitra ny zanatsika fa handray ny andraikitra manandrify atsika mba hiombona asa amin'Andriamanitra ho an'ny hoavin'ny zanatsika isika. Mijoro ray aman-dreny areny ny zanakao tantano. Fa ny fomba fiasan'Andriamanitra ankoatra ny fanomezany andraikitra ny ray aman-dreny dia izy mihitsy no mandray andraikitra. Ary tsy hoe nahita ny fahavoazan'i Ismael izy fa mbola talohan'izany mandray andraikitra araka ny teny fikasana izay nolazainy Andriamanitra. Teny fikasana momba ny Ismael dia miverimberina hatreto amin'izao toko faraka amin'ny 20 zao. Manomboka ny amin'ny toko 9 andininy 7 hatramin'ny 12 izay voakiko aminareo amin'ny anaran'ny tompo. Teny fikasana momba ny Ismael dia manao hoe ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy miverena any amin'ny tompo vavinao ka miarety izay ataony aminao. Ary hoy koa ilay anjelin'i Jehovah taminy ataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy no ny amarony. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Ismael satria efa niaino ny fahorianao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny borikidia, ny tanany emely ny olona rehetra ary ny tanany olona rehetra kosa amely azy, ary onona eo tandrifin'ny rahalany rehetra izy. Dia amafisin'ny tompo tsy hovakiana tsony eo amin'ny toko 7:20 ary ny 2:20 tafiditra amin'ny perikopa teo. Andriamanitra rehefa mahita ny fahorian'ny zaza manome andraikitra ny ray aman-dreny dia mahatanteraka ny teny fikasany
amin'ny fandraisana ny andraikitra manandrify azy. Tanterahan'ny tompo ny teny fikasana. Rehefa mamaky sika ny andin'ny fahasivy-ambin'ny-folo hatramin'ny faraka amby roapolo dia taratrao izany fahatanterahany teny fikasan'ny tompo tamin'ny Ismaela izany. Fa ny voalohany indrindra aloha nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka izy ilay tsy nahita rano nosotroiny intsony dia nahita rano. Nahita rano. Fa nytoy no ho an'ny Ismaela fahatanterahany teny fikasana. Nomban'Andriamanitra Ismaela ny tombo izy ary nonona tany anefitra noho ny efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika araka ilay teny fikasana amin'ny toko 4:20 nonona tany anefitra parany izy ka nakany reniny vady avy tany amin'ny tany Egipta. Mety ve ianao tanora raha mba hakaniny vady? Atonga azy ho firenena lehibe. Riavana malala indraindray ny tanora dia mieritreritra hoe tsy misy avenir intsony, tsy misy fanantenana ny ho avy. Misy koa tondron'ny fiarahamonina hoe maty passeport, tsy manana aletsony. Fa amin'Andriamanitra tsy zany. Manazava ny ho avy ny zaza Andriamanitra. Hitany ny fahoriana, mampandraindraikitra ny ray aman-dreny izy ary manatanteraka ny teny fikasan'ny radio izay nolazainy tamintsika. Tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misy teny manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy ary ny zanako sy ny asantanako dia aoka ho adidiko ihany. Izany ilay Andriamanitra manoritra ho avy mazava ho antsika. Izany ilay Andriamanitra tsy mahatapidalaka le antsika. Misy ho avy araka ny teny fikasana eo amin'ny fiainantsika ary indrindra ho antsika kristianina. Tsy mijanona eto amin'ity tany feno fahoriana ity ny fiainantsika fa amin'ny mandrakizay feno fiadanana sy famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ndia ary isika atoky indray an'Andriamanitra ilay mandreny feony mitaraina ao anatin'ny fahoriana, ilay mampandray andraikitra ny ray aman-dreny ary ilay mahatanteraka ny teny fikasany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hiombana amin'ny vavaka isika. Tompo, mbola misaotra anao indray izahay fa nomenao ny teninao. Oentinao mampahery ny fiangonana ary oentinao mampahafantatra indray ilay fandraisana andraikitra ao Andriamanitra manoloana anay zanakao. Fa Andriamanitra mahita, maheno ny fitarainanay tokoa ianao. Andriamanitra mampandray andraikitra ny ray aman-dreny rehetra ianao ny amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny zanaka, indrindra fa ny tanora. Misaotra anao indrindra izay Andriamanitra manazava ny saina indray amin'ny alalan'ny teninao, mampahafantatra anay izay tokony atao amin'izany fandraisana andraikitra tsy maintsy raisina izany, manoloana ny zava-misy izay iainanay ankehitriny. Fa manoloana ny fahasarotan'ny fiainana dia mahatsiaro toa irery tokoa indraindray, mahatsiaro toa tsy misy pia, mahatsiaro fa toa tsy misy mandray an-tanana intsony, hany ka mety ho tonga hatrany amin'ny fahamoizam-po. Ny teninao anefa dia manefy anay mandrakariva fa ianao Andriamanitra dia manokatra varavaranao anay rehefa mino sy matoky anao izahay. Izany indrindra no hitarhinao lalana anay, anazavanao ny sainay fa izahay olombelona no mety mifanadino, fa ianao Andriamanitra kosa dia mahita ary tsy mba manadino anay ao anatin'ny fahorianay, ao anatin'ny zavatsarotra izay sedrainay, indrindra fa ho an'ny tanora. Tompo malalo, mampaherezanay fiangonanao, mba tsy hanona fotsiny zavatra tao aty an-tranonao izahay, fa mba hijery ny manodidina anay ihany koa, hijery ny fiarahamonina misy anay, hijery ny zava-misy rehetra, indrindra manoloana ny fitaizana. Fa adidy sy andraikitra lehibe ampandreketinao ho an'ny fiangonana izany ary tsy azonay ialana. Mampaherezanay Jesosy mba sa izahay andray andraikitra manoloana ny fahasarotana izay iainan'ireny tanora ireny,
ka mahatonga azy ho amin'ny faniavana. Tompo malalo mivavaka izay ao ankehitriny, mba iorenany fiangonana amin'ny teninao marina tokoa, andraisanay fampaherezana ka nananay fahasahiana hijoro amin'ny finoana, hijoro vavolombelonao fa Andriamanitra mandray andraikitra ny fiainan'ny olona tsirairay avy tokoa ianao. Rehefa manakina ny fiainanay aminao izay ka hitaona ny olona rehetra ihany koa andray izany fahasoavana ao aminao izany. Mivavaka manokana izay ao ankehitriny ho an'ny toeram-pamonjena zaza, toerana izay natao indrindra hitezana sy hanarenana ireo zaza izay nivily tamin'ny lala marina. Adidy sy andraikitra lehibe tokoa izany Andriamanitra, ary tsy efa niery amin'ny maha olombelona, fa eo ianao Andriamanitra nahafiry ireo tompony andraikitra sy izay manana anjara manokana amin'izany. Dia ny sainao Andriamanitra no sain'izy ireny ihany koa entiny manitsy sy manabe ireny tanora ireny indray mba hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Fa omeo ny fijerinao ihany koa izay fiarahamonina mba tsy hanilika azy ireny na hanala azy ireny, fa hanampy araka izay azonay atao amin'ny famonjena azy ireny, amin'ny fananarana, amin'ny fanabeazana, amin'ny fampitana ihany koa ny filazaontsara, ilay filazaontsara hanitokana afaka manafaka amin'ny izay rehetra mangeja sy mamatotra ny olona. Ankehitriny Andriamanitra eo mivavaka izay ho andreo tanora marobe izay ao anatin'ny fieritreretana ny hoaviny ihany koa, dia hitodika aminao Jesosy Kristy anie izy ireny ka hametraka ny fiainana rehetra eo am-pelantananao, indrindra fa ny zanakao izay efa tonga manantona anao. Dia mivavaka ihany koa izay ho andreo zanakao, ho andreo tanoranao izay eo andalam-panomanana ny hoaviny amin'ny fanambadiana, dia ianao Jesosy Kristy hampaharitra azy ireny ka tena ho tsapany tokoa izany hoe fiainanao aminao Andriamanitra sy ankohonanao aminao Jesosy Kristy izany. Eo ihany koa ny ray aman-dreny izay mitaiza sy manabe ny zanany, na dia eo aza ny fahasarotan'ny fiainana, dia ho ampaherezinao Andriamanitra mandrakariva izy ireny mba hanana fotoana ho an'ny ankohonana ho amin'ny fanabeazana sy ny fitezana marina ny ankohonana. Dia ho ray aman-dreny modely sy fitaratra ihany koa ho arahan'ny zanaka. Apetraka isakinay fianao am-pelantananao Jesosy ny fiangonanao, mba ho fiangonana mitaiza marina ireny zanaka ireny, fa fantatra fa Andriamanitra manome sainanay ianao amin'izany. Dia apetraka fianao am-pelantananao ihany koa Jesosy ity firenena ity, firenena izay mitaiza sy manabe ny tanora ho aminy, mba ho amin'ny lala marina sy mahitsy mandrakariva no hitondrana izany. Tompo malalo, mino sy matoky izay fa izay rehetra tsy takatry ny sainay dia ho tanterahinao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amakivaky indray izao herinandro vaovao izao izahay, dia mino sy matoky sahady ny fialohavanao lalana anay ny amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonay. Dia izany no vavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampiombona anay ny vavaka manao hoe: sainay eo sy any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety eo an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay no izay anona sahaza ho anay, ary sy mamelany elokay tahaka namelany izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ny ratsy, aminao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninay hatrany mandrakizay. Amen. Oh
raisoa mba ho tanteraka aminareo nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy mandihana amin'ny fahazavan'ny tompontsika amen petraka ianareo ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen